Faly miarabantsika rehetra ndray izay manaraka zao fandaharana zao izay. Mbola ny pasteur Mahery Razafindralambo hatrany no miditra ao tokantranonao mitondra ny fahasoavana indray androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny anazavantsika mialoha indray amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay holazaina eto mba hanokatra ny masom-panahintsika sy ny hitaridalana antsika amin'ny fampitakarana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay holazaina ato. Androany mantsika dia mbola iresaka famantarana lehibe vaovao anankiray indray izay mahakasika ny fiavian'i Jesosy Kristy. Mila azontsika aloha ry havana araka ny fampianarana teto foana fa manomboka miditra amin'ny fotoana tena sarotra tsika izao satria tena manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy. Na tiantsika na tsy tiantsika ny mihaino an'izany ary na inontsika na tsy ino dia tsy maintsy tonga izany. Tsy hijanona napirofo aminao an'izany eto izahay fa tena efa akaiky izany. Sy hanome anao ny tokony atao mba hiomananao, hanananao fiainana sambatra mandrakizay miaraka amin'i Jesosy izay efa ho avy tsy ho ela. Tsy maintsy tonga izany hoe ary ho hitan'ny maso rehetra izany na ny mino na ny tsy mino. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:7-20 hoe ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia mbola tsy tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Niresaka tsika tany aloha ny momba n'ilay gouvernement mondial izay ifehan'izao tontolo izao. Rehefa tafapetraka eo amin'ny toerana izy dia ife sy contrôle an'izao tontolo izao ao anatin'ny atao hoe fahoriana lehibe izay aharitra 3 taona sy tapany. Dia ametraka ny marika amin'ny tsirairay izy, amin'ny olona tsirairay na ny kely na ny lehibe ary ilaza aminao androany amin'ny alalan'io marika io ny tena hicontrôlen'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Dia mazava ho azy fa tsy rehefa tafatsangana izy akory vao ifehan'izao tontolo izao fa tsy maintsy manomboka melodeny izao, melo lalana, izany contrôle izany ary apetrapetraka melo. Ary efa tena manomboka miaina ao anatin'izany contrôle sy fifehezana izany tsika amin'izao fotoana ahinoana ao an'ity fandaharana ity izao, izay ho azavaina amin'izao manaraka izao. Efa iarahantsika mahita aloha fa misy ny organisation internationale maro ny feno rafitra rehetra, izay le contrôle tanteraka eto amin'izao tontolo izao. Ny OMC ohatra dia mifeno commerce rehetra, tsy afaka anao na inona amin'ny commerce international ianao raha tsy manaraka norme internationale apetraky ny OMC. Dia toy izany koa ny sehatra ara-pahasalamana, ny OMS dia mifeno sehatra ny fahasalamana rehetra, dia tsy ho afaka anao ninona koa raha tsy manaraka ny norme rehetra ara-pahasalamana apetraky ny OMS. Nahazo ny firenentsika izany tamin'ny CVO tamin'ny Covid-19 teo ohatra. Ny religion mondiale izay niresahantsika hoe efa nitsangana tamin'ny 17 teo no mifesy contrôle ny fivavahana rehetra dia tsy ho afaka hivavaka intsony rehefa kelikely eo ny fiangonana izay tsy miditra mpikambana ao anatiny na tsy manaraka ny artikla sy ny fifehezana rehetra izay ao anatiny ao. Efa niresahantsika izany tamin'ny fandaharana teo aloha hoe namoaka artikla maro izy ireo momba n'izany fifehezana ny fivavahana izany ka izay fiangonana tsy manaraka an'ireo artikla ireo izy dia ho ampiasaina mihitsy ny ara-tafika raha azo atao izany. Manomboka tena mihasarotra hoy ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny fanapariahana n'ireny valana retina coronavirus ireny no tetika hanamafisana hatrany ny fifehezana. Ao amin'ny filazam-baovao Midi Technology Review, ny journaliste Gideon Litchfield tamin'ny 17 ny volana Marsa 2022 izany hoe tao anatin'ilay krizin'ny Covid-19 teo iny mihitsy dia namoaka lahatsoratra fa tsy afaka hiverina amin'ny normalina intsony ny firenena rehetra fa mba hanafoanana tanteraka ny coronavirus sy tsy hiverenan'izany intsony hoy izy dia tsy maintsy hisy fanovana sy fanamboarana lehibe amin'ny fomba entitra amin'ny fiainan'ny olona rehetra, fanovana sy fanamboarana eo amin'ny fahazarana isan'andro sy ny fomba fiainan'ny olona rehetra andavanandro eo amin'izao tontolo izao ary ny fanjakana tsirairay no hanatanteraka sy hanara-maso an'izany hoy izy. Dia manohy ny artikla nosoratany hoe noho izany araka ny fanadihadiny dia ho afaka fotoana fohy dia fohy hoy izy dia isy fiantraikan'ny ratsy mety hiteraka tsy fahafapo eo amin'ny sehatra rehetra izany fanovana momba ny fiainana andavanandro izany. Dia ny tanysainy moa ny sehatra rehetra hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny madinika indrindra hoe ny aéroport, ny hôtely,
ny efitra filanonana, ny boîte de nuit, ny salle de gym, ny théâtre, ny cinéma, ny musée, ny centre commercial rehetra, ny supermarché, ny fivarotana rehetra, ny école, ny fitaterana, hatrany mpivarotra kafe. Ny tiany lazaina dia ny sehatra rehetra na inona ka mampidi-bola hatramin'ny madinika indrindra dia ho iaran'izany fanovana lehibe zany, ary efa hita sahady zany ho izy ankehitriny amin'ny firenena maro. Zao fotoana izao no hiatombohan'izany fanovana amin'ny fiainana be eo amin'ny arabaritra izany, ary izany no atao hoe nouvel ordre mondial, na lamina vaovao maneran-tany izay ametraka eo amin'ny toeran'ilay gouvernement mondial nresantsika tamin'ny lesona teo aloha izy. Inona ary zany lamina rehetra ho apetran'izany? Ndao aloha jerentsika ny atao hoe crypto-monnaie na vola numérika. Misy ny atao hoe CDBC, USDC, vola tsy dia miovaova sanda loatra ireo ny tany saiko ireo, vola stable no azy ilazana azy. Misy koa zao ny atao hoe bitcoin sy ny ethereum. Ireo indray dia vola tena tsy stable fa miovaova miaka-midina be ny sandany. Voaingana fa tsy ela loatra nanomboana no nampiasana an'ireo vola numérika na crypto-monnaie ny filaza azy. Ny crypto-monnaie tena fampiasan'ny olona ankehitriny dia ny XRP sy ny bitcoin. Mila azonao tsara amin'ity lesona androany ity dia ny hoe ahoana ny fomba hidiran'ity mariky ny BIBIDIA ity antsehatra, ary ahoana ny fomba fisehony, satria ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy, 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy no hiditra tsehatra sy asa amin'ny olona rehetra ty mariky ity, ary io efa manangasanga io izy ankehitriny manomana amin'ny fidirany fa sokafo tsara ny sofim-panahinao iaino azy. Miditra amin'ny rafitra na banky iraisam-pirenentsika zao na système bancaire mondial izay sy ny contrôle tanteraka ho an'ny tsirairay, ary tsy ho afaka hiala amin'izany contrôle tanteraka zany tsika rehetra, na iza ary na aiza na aiza. Hatrizay dia samy nanana ny volany ny firenena rehetra, dolara ny an'ny amerikanina, euro ny an'ny européanina, ny yen ny an'ny japonais, rouble ny an'ny rosianina. Vola taratasy na vy daholo ireo izay nahazatra ny firenena rehetra ireo hatramin'izay, ariary izy eto amintsika. Fa mandroso makany amin'ny fiovany sika io, mihafoana tsikelikely zao ny rafitry ny banky na ny système bancaire rehetra teo aloha. Ny tiana lazaina dia raha ny varotra fanaka ohatra tamin'ny teo aloha na ny varotra fitaovana dia ampidiriko ao anatin'ny kitapom-bolako iny vola iny na ataoko any am-paosiko, dia tsy misy mahalala na avy ny aviany, ary tsy misy mahalala koa izay ampiasako azy rehefa avy eo. Tiana lazaina dia hoe tsy hita trasy ny fampiasantsika ny volantsika aloha hatreto. Efa misy ihany ny hoe tsy maintsy manana taratasy fanamarinam-bola ianao raha mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ohatra, ny vola rotsakao na ny vola lainao eto amintsika. Fa na dia izany aza dia tsy mbola tena entitra be loatra ny contrôle misy. Fa ity rafitra vaovao izay manangasanga apetraky ny banky ity dia rafitra numérika izay mampiasa vola numérika. Tsy misy azo afenina ary tena voara-maso na hoe contrôle tanteraka izay fampiasanao ny volanao rehetra, na dia vola kelikely fotsiny aza no ampiasainao, satria tsy misy afa-tsy vola numérika amin'izay no hiasa rehefa kelikely eo. Vola crypto-monnaie araka ilay nilazaintsika tany aloha teo daholo no efa konokonon'izao tontolo izao ampiasaina, fa ho foanana tsikelikely ary ho foana tanteraka ny amin'ny farany ny fampiasana ny biesy ny vola vy teo aloha. Manomboka zarina mampiasa code secret tsikelikely daholo zao ny fanakalozam-bola rehetra, ka ny tanjona dia tsy isy vola lela vola miasa tsony ampiasaina, fa sora-bola numérika daholo no hiasa amin'ny fanakalozana rehetra, ary ampiasa code secret hatrany isika amin'ny fanakalozana rehetra na ny transaction izay atao. Dia ho hita trasy daholo ny fanakalozana ataon'ny olona rehetra, ary amin'ny alalan'ny banky sy ny fanjakana no mifehan'izany. Ny vola fanakalozan'ireo firenena mpamokatra sy mpividy solika ohatra hatramin'izay dia ny pétrodollar. Manomboka tsy hita tsony zany pétrodollar zany ankehitriny, satria ny sonosin'ny rosianina izay tena firenena anisan'ny voalohany amin'ny fanakalozana amin'ny solika dia miray tendro ankehitriny, indrindra hatramin'ny adin'ny Russie sy Ukraine ity. Tsy mampiasa pétrodollar tsony fa ny devizy ao amin'ny taniny ihany no ampiasainy, ary izay mifanakalo aminy dia tsy maintsy mampiasa yen sinoana, rouble rosianina, ary crypto-monnaie izay nilazaintsika teo aloha no ampiasaina fa tsy lela vola intsony. Ny sinoa ohatra zao dia efa
manana ny atao hoe ioanina numerika ary efa manerana ny tanin'ny sinoa zany ankehitriny. Io anina numerika io daholo no ampiasain'ny sinoa rehefa mametraka lalàna izy amin'izany. Mampiasa finday daholo ny sinoa amin'ny fanakalozana taony sady mampiasa ny atao hoe identifiant numerika zay code secret an'ny tsirairay amin'ny fanakalozana ary rehefa tsy manana an'ilay vola numerika le olona na tsy manana an'ilay identifiant numerika zay idirana ampiasana an'izany dia tsy manam-bola zany le olona, tsy afaka manao transaction. Efa miditra amin'izany koa zao ny rosianina. Azo programmena tsara ny fifanakalozana amin'ny vola numerika ary hita trasy daholo ny fiavian'ny vola rehetra sy ny alehan'ny rehetra rehefa avy eo. Ny gouvernement maneran-tany no ampanaovina an'izany contrôle lehibe zany ho an'ny olona rehetra eo amin'ny firenena iray. Tsy ny sinoa sy ny rosianina ihany tsony no miditra amin'ny fampiasana an'ity vola numerika sy identifiant numerika ity fa izao tontolo izao mihitsy ankehitriny. Efa misy koa zao ny euro numerika ary anerana ny firenena rehetra tsy ho ely io dia ho hitanao eo fa hoaingana be ny fitarany akaty amintsika ny fiparitahany. Mba hikirakirana ny vola numerika io isika dia misy code secret na identifiant numerika hidirana aminy. Code international io tsy pihako tsara le hoe international ary tadidio any an-tsainao any aloha zay teny zay hoe code international zay fa ilaitsika rehefa avy eo. Zany hoe ahafahan'ilay olona mivezivezy eran'izao tontolo izao sy ahafahany miditra amin'ny sehatra rehetra eran'izao tontolo izao na varotra na banka na inona araka ny lazaintsika tany aloha hoe izy fanavaozana sy fiovana lehibe hitranga aorinan'ilay covid-19 teo iny dia ho azo ampiasaina amin'ny fanakalozana ara-barotra rehetra international zany code secret na identifiant numerika izany dia izany no hidirana amin'ny sehatra rehetra. Efa memakanytsika io ny opérateur ny tambazotra rehetra eto amintsika zao efa manomboka ampiasaina international ny amin'ny vola sy ny orange money sy ny sisa. Mbola tsy olana aloha mampiasa an'ireny fa samy mampiasa an'ireny daholo tsika rehetra zao na dia zahako manao an'izao fandaharan'izao azy. Fa ahoana ny fandraisan'izany amin'ilay mariky ny BIBIDIA? Misy projet fanisana olona mandeha zao maneran-tany mantsy na système de numérotation ataon'ny ONU miaraka amin'ny ONG 2020 zay no anarany ID 2020. Arak'izany anarany zany dia manana projet anisa sy anisy numéron'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany izy ireo. Ny antony hoy izy ireo dia mba ho vita recensement daholo ny olona rehetra eto amin'ny firenena tsirairay eto ambonin'ny tany na izy na izy ary na izy na izy. Dia na dia hatramin'ireo mponina anaty ala tahaka ny fokoka ny balina sy ny mahore sy ny sisy reny azy izay lavitra ny civilisation reny dia tratrarina amin'ity recensement international ity daholo ary ho asiana numéro daholo ny olona rehetra amin'ny firenena rehetra. Efa nanomboka tamin'ny 20 teo zany tany sinona ny nanombohan'izany recensement zany voalohany ary maro ireo firenena efa eo an-dalam-panaovana azy. Ahoana ny fomba hanomezana numéron'ny olona tsirairay? Lay hoe identifiant numerika unique zay code numerika ny resahantsika teo no izy zay raisin'ny olona amin'ny alalan'ny empreinte digitale sy ny scanne oculaire na reconnaissance faciale zany. Efa antaonany maro ohatra ny sinoa nanomboka an'io, efa tena lasa lory zareo raha makany sinina ianao dia mahita fa feno caméra eny ambonin'ny alehanao rehetra eny amin'ny arabe, eny amin'ny toerana rehetra commercial na aiza na aiza. Mazava ho azy fa misy centrale maro be lehibe mijery sy mitahiry ny sarimihetsika rehetra avy amin'ireo caméra reo. Hita amin'ny alalan'ireo caméra reo daholo ny fiainan'ny mponina andavanandro satria tena caméra avolenta dia avolenta mihitsy ireo. Raha ny finday iPhone na Android faran'izay avolenta indrindra zao dia manana 12 na 13 millions de pixels ny fahatsaran'ny sary avoakany. Fa ho gaga ianao ilazako azy fa mahatratratra any amin'ny 197 milliards de pixels ny herin'ireto caméra sinoa reto. Mba azonao sary an-tsaina ve ny tanjaka izany caméra zany? Tena tsy hita pesipesena ny zava-bitan'ireto caméra reto satria tena mahita hatrany amin'ny 10 kilometatra hatrany izy ary tena hita daholo mipitsopitson'izay ataon'ny olona rehetra sy ny mombamomba azy, ny tarehany hatrany amin'ny masony. Hita mazava tsara zany. Tena tsy hita pesipesena ny zava-bitan'ireto caméra reto satria tena mahita hatrany amin'ny 10 kilometatra manodidina
ary tena hita daholo ny pitsopitson'izay ataon'ny olona rehetra sy ny mombamomba azy rehetra, hatrany amin'ny tarehan'le olona sy hatrany amin'ny masony azy, sy izay ataon'ny olona rehetra mandalo any amin'ny 10 kilometatra manodidina an'reto caméra rehetra dia mazava. Ary izay mihitsy moa ny tanjona ilay nilazaintsika tany aloha hoe ifehy sy contrôle ny olona rehetra. Misy fitsipika marobe apetraka miaraka amin'reto caméra reto any Chine, omena anao tohatra ny olona tsirairay araky ny tsara na ny ratsy ataony. Raha miampita amin'ny arabe feu rouge ohatra le olona dia -100 points notiny. Raha manao tsy mety ao anatin'ny tambazotra serasera izy dia -100 points notiny. Raha manao asa soa na asa sosialy tsara kosa izy dia ampiana 50 points indray ny notiny. Raha manampy amin'ny mpitandro ny filaminana izy ohatra amin'ny fahazahoana olon-dratsy dia ampiana 100 points ny notiny. Dia tena eo ambany mason'reto caméra reto daholo ny zava-mitranga rehetra amin'ny tanàna rehetra hatrany amin'ny maizimaizina rehetra any any Chine, ary tena manampy amin'ny mpitandro filaminana tokoa zany. Rehefa azo ny sarin'ny olona dia mazava ho azy fa tonga dia mivoaka ny identifiant unique an'le olona teo araka le nilazaintsika tany aloha, dia fantatra avy eo ny mombamomba azy rehetra sy ny misy azy, dia omena azy ny sazy tokony anafaizana azy na ny fankasitrahana tokony omen'ny fanjakana azy. Mety hiteny ianao hoe ka inona moa ny olana amin'izany a, inona ny maharatsy an'izany? Tsy tsara ary ve zany? Voara-maso ny olon-dratsy rehetra, tena manampy amin'ny fitandro filaminana amin'ny asany tokoa ny caméra, ary voasoroka meloa ny asa mpanao ratsy rehetra sy ny mpamaky trano sy ny sisa. Ka inona moa ny maharatsy an'izany? Marina mihitsy zany amin'ny lafin'ny fandriampahalemana sy ny fifehezana sy ny contrôle dia tena tsara zany, ary tena manampy amin'ny fandriampahalemana sy ny manampy ny mpitandro ny filaminana tokoa zany rehetra zany, ary tena tsara zany amin'ny sécurité any tsirairay. Fa ny mila fantatra ao dia manatanteraka ny faminaniana lehibe anankiray mikasika ny fiavian'i Jesosy Kristy, zay lazain'ny Baiboly efa voasoratra 2000 taona zany système rehetra zany, ary misy fiantraikany kosa amin'ny ara-panahin'ny olona rehetra tsirairay. Ao amin'ny Apokalipsy 7:12-9 no misy an'le faminaniana. Olona hiteny hoe ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampiraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana sy eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny Bbdia na ny isan'ny anarany. Raha vakitsika tsara io teny io dia milaza fa ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo, no hoe ny olona rehetra dia milaza fa ampandraisina ny olona rehetra maneran-tany ty marika ty, international zany ny dikany. Hoy taminao tany aloha teo hoe tehirizo any an-tsainao ihany aloha zany hoe terme hoe international zany, dia ilayntsika amin'izay izy eto aneran-tany zany ty marika ty, fa tsy hoe amin'ny toerana sasatsasany fotsiny na amin'ny toeram-piasana vitsivitsy fotsiny. Raha ohatra ka mbola any amin'ny toeram-piasanao no misy an'le mandray an'le identifiant raisina amin'ny tanana sy raisina eo amin'ny facial, dia mbola tsisy aloha zany, mazava be zany. Fa international izy ty, izy code international zany ivoaka, ary andray azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe ho ny teny teo, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo. Io ndray dia maneho fa ny tsirairay isam-batan'olona mihitsy, individuel zany ny fandraisana ny ty marika ity, fa tsy hoe groupe akory, tsy hoe isam-pianakaviana na isaky ny ankonana, fa ho an'olo tokana tsirairay. Ity code secret na identifiant numérique international ity zany dia isam-batan'olona ny fandraisana azy, ary hatramin'ny zaza teraka, zay le hoe ny olona rehetra. Kodin'le olona international io satria afaka hidirany amin'ny sehatra rehetra, satria ho avy ny fotoana ho amin'ny alalan'io daholo ny idiran'ny olona hatramin'ny tambazotra serasera, Facebook sy Instagram sy ny sisa, na ny tranokala rehetra, ny internet rehetra. Ny filazam-baovao Les Échos ohatra dia milaza fa tena ho atao amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao ty identifiant numérique unique ty, ary miandrandra azy ty hoy izy, ny orinasa rehetra, ny institution rehetra, ny organisation rehetra, na miankina na tsy miankina. Zay no atao hoe lamina vaovao maneran-tany, ary na aiza dia miandrandra an'izany mafy ireo. Dia azonao sary an-tsaina tokoa fa tsy ho afaka hividy na hivarotra tokoa arak'ilay teny teo, zay tsy manana ny ty code secret ity, satria
mazava ho azy fa mila connexion internet ny afahana mikirakira lay cryptomonnaie resahantsika teo aloha ny resa-bola rehetra sy ny fifanakalozana ara-barotra rehetra. Inona indray ny hevitra le hoe ampandraisin'ny marika eo amin'ny tanany akavanana na eo amin'ny andriny avokoa dia efa nyresahantsika teo fa ho raisina amin'ny alalan'ny empreinte digitale zay le hoe tanana akavanana lay identifiant numérique unique ary reconnaissance faciale na scanne oculaire koa no andraisana an'le izy. Io ndray le eo amin'ny andrina. Efa misy ny installation tsikelikely ny fitaovana rehetra manatanteraka n'io système na lamina vaovao io manerana ny sehatra publika maro rehetra eran'izao tontolo zao ka eparitaka tsy ho ela ny fampiasana azy ary mandany vola be mihitsy ny mpamatsy vola maneran-tany amin'ny anatanterahana azy aingana satria tena efa manatona aingana zany nouvel ordre mondial zany tsika riavana. Aty Afrika ohatra dia hoterena manomboka amin'ity taona fa 424 ty daholo ny andraisan'ny afrikanina an'izany. Efa maro ny firenena afrikanina manomboka mametraka ny fampidirana azy ity sy manatanteraka an'izany eo aminy. Ny filazam-baovao Afrique Renouveau ohatra dia manambara fa amin'ity taona fa 424 ty ny afrikanina rehetra no ampidirana n'ity fanisana amin'ny alalan'ny code numérique ty na identifiant numérique unique ity. Nahoana amin'ny afrikanina ny terenany ray azy voalohany dia satria aty Afrika aloha mbola sarotsarotra ny fanarahana fitsipika somary baranahany ny aty Afrika amin'ny fanarahana ny lalan'ny fanjakana fa ny any amin'ny firenena mandroso tonga dia mora amin'ny olona rehetra ny manaraka ny rafitra rehetra apetraka ny fanjakana eny rehetra eny. Dia aty Afrika aloha no ezahana voalohany ny fanatanterahana azy. Ny andry zareo Union Européenne zao araky ny lazain'ity député an'ny parlement Union Européenne ity dia manomboka amin'ny herintaona amin'ny 524 zao dia anomboka hitondra an'izany identifiant numérique zany daholo ny européenne ary raisina amin'ny alalan'ny puce électronique zany. Ndao enotsika nge zany. Mes chers amis, je souhaitais revenir avec vous sur un sujet qui nous concerne tous, nous, les citoyens du XXIe siècle. L'Union européenne s'est mise en tête de nous protéger face à ces nouveaux défis numériques. Tous les citoyens européens devraient avoir accès à leur dossier médical. Une fois dans le système, nous n'aurons plus besoin de carte d'identité, de carte bancaire, de carte de transport. Nous montrerons un QR code qui sera scanné par un policier ou un agent de sécurité. Puis s'ouvrira l'ère du marché des objets connectés où nous disposerons de bracelets électroniques et montres connectées que nous aurons juste à faire biper devant les bornes automatiques. Et l'étape d'après, une puce sous la peau, ne souriez pas. Invisible, insensible et collectant toutes vos données financières, fiscales, judiciaires, médicales, l'identité numérique est un saut quantique. Système contrôle na lamina fifehezana ray lehibe zany teo apetraky ny nouvel ordre mondial maneran-tany ity ary anaiky an'io lamina io na io système io daholo ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Mazava ho azy fa misy application miaraka amin'ity système ity mba ho mora ny fanatanterahany tsirairay azy eo amin'ny fiainany andavanandro. Efa maro sahady ireo application mifehan'izany système zany efa mivoaka zany amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra ty anankiray ho jerentsika ty hoe ID wallet, azonao jerena amin'ny internet zany, application ahafahana miditra amin'ny sehatra rehetra sy ny système mandresahantsika teo. Azo ampidirinao ny diarin'ny olona tsirairay mba ampatsiahy azy ireo amin'ny asa sy ny rendez-vous isan'andro ohatra. Raha mitady asa izy dia omeny an'le mpanao ny entretien fotsiny la identifiant numérique dia mivoaka daholo mombamomba azy rehetra, ny état civil, so dia efa nigadra izy sy ny sisa mba hanampy an'le mpampiasa amin'ny recrutement an'ilay mpiasa. Amin'ny alalan'io application io ny olona ray dia efa afaka mandony etrany tsy mila manatona birao anketra. Afaka manao commande ny acte de naissance sy ny certificat de résidence mialoha tsy mila milahatra tsony izy, tsy mila makany amin'ny fokotany. Raha makany amin'ny dokotera izy dia scanen'ny dokotera fotsiny la identifiant numérique dia hita ao daholo ny information mombamomba ny fahasalamany rehetra mety ilaina amin'ny aretina mpahazo azy ohatra. Anamora ny asan'ny dokotera zany. Raha manana fiara le olona dia afaka alohany avy hatrany amin'ny alalany zany application zany ny assurance ny fiara sy ny etra tokony alohan'ny fanaraka amin'izany raha miasa le fiara sy ny sisa.
ny tena lazaina dia ho afaka ho sakaiza tsy mafo sady mikarakara ny momba ny olona ray manontolo mandritra ny androm-piainany ray ity lamina vaovao zay ho apetraka ity. Milaza ny baiboly ao amin'ny 15 amin'ny apokalipsy 3:7 io fa ekohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Ny dikany dia ampiasa azy sy anaiky ny fahatsarany ary ekohaka eo daholo ny olona rehetra. Ny apôstôly Jaona dia nentina tamin'ny fanata ty amin'ny andro farany ary napahitana ny zava-nisy dia nasaina nanoratra izy. Dia nanoratra n'izay zavatra hitany tokoa izy. Dia mazava ho azy fa tsy nisy tamin'ny androny zany kamerana zany application zany fa nisoratany araka n'izay fahalalany tamin'ny androny ny baiboly. Dia asana tahaka an'izao amin'ny sary zao ngamba ny hitany satria araka ny hitantsika teo dia ho atao amin'ny alalan'ny application daholo ny dirana misehatra rehetra ary dia ekohaka eo amin'ny écran daholo ny olona rehetra anaraka n'izany application zany. Asana zany angambany no nataony Jaona hoe ny sarin'ny BIBIDIA iankohofan'ny olona amin'izany. Na azo eritreretina koa hoe ilay système caméra miaraka amin'ny fitsipika rehetra nyresantsika tany aloha ny sarin'ny BIBIDIA. Mbola tsy fantatra mazava moa izy ity satria mbola tsy tena mipoitra le izy dia ho hitantsika eo. Na mety iseho amin'ny alalan'ny hologramme mihitsy ilay président mondial rehefa mitsangana eo dia ekohaka eo daholo ve ny olona. Mbola tsy fantatra mazava zay tena ho fisehony fa ny azo antoka dia io efa manangasanga io izy ary ho hitantsika eo ihany ny tena fisehony rehefa tafapetraka eo ilay fitondrana tokana hitondran'izao tontolo izao ity. Fa ny zavatra fantatra aloha dia azo tanterahana amin'ny teknôlôjia sy ny fandrosony zavatra rehetra amin'izao fotoana izao zany tenin'Andriamanitra zany. Ny zava-dehibe mila fantatra ao ry havana dia marina foana ny baiboly ary tsy maintsy tanteraka zay lazaina. Tsy manao fahadisoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy tanteraka ny teny rehetra ao anatin'ny baibolinao. Hoy ny Lioka 1:7-7 hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Raha mandray an'io Mariky io nefitsika dia hoy ny apokalipsy 4:7 hoe raha misy mekohaka eo anoloan'ny BIBIDIA sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjelimasina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay mekohaka eo anoloan'ny BIBIDIA sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Dikan'izany dia miankina amin'ny mandrakizay any tsirairay zany ny fandraisana na tsy fandraisana n'ity mariky ity sy ny mety ho fiankohofana na ny fanekeny na ny tsy fanekeny an'ity lamina vaovao izay ho apetraka ity satria raha mekohaka amin'ny io lamina na système io zany ny olona dia mekohaka amin'ny devoly ary very mandrakizay araka ny voasoratra teo satria mazava be le tenin'Andriamanitra teo. Tsy hoe izany ho miteny an'izany na te hiteny an'izany fa ny baiboly. Hoy ny apokalipsy 7:2 efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha teo hoe ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Dia ny apokalipsy 2:7 milaza n'ilay dragona hoe le dragona dia tsy izy akory fa ilay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka an'izao tontolo izao. Tena ho voafitaka tokoa izao tontolo izao satria tsy maintsy tanteraka io tenin'Andriamanitra io. Fa ianao na enon'izao fandaharana izao dia aza manaiky ho voafitaka ianao. Nataon'Andriamanitra zany teny izany ry havana hampitandremana antsika ty amin'ny andro farany ary izany mihitsy ny mission anay hampahafantatra anao fa miaina ao anatin'izany andro farany zany tsika ary tena andro tena sarotra alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy zany. Ary mila fantatrao zany tenin'Andriamanitra zany mba hiomananao hanananao fiainana mandrakizay. Indray mandeha ary vetivety ihany izao fiainana izao ry havana. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia hiditra amin'ny fiainana mandrakizay tsy ho elontsika. Mila homanina ny mandrakizay atsika. Samy te hametraka amin'ny marika amin'ny olona rehetra ny tontolo ny fanahy amin'izao andro farany izao na ny devoly na ny tontolo fanahy n'Andriamanitra. Ny tontolo ny fanahy ny devoly dia efa nilazaintsika teo fa io lamina io no hametrahany azy fa ny tontolo ny fanahy n'Andriamanitra kosa dia tsy misy afa-tsy ny fanahy masina.
ny an'ny devoly zany de vao io apetan'io manangasanga io fa ny an'i Jesosy kosa de efa latsaka tamin'ny andro Pentecoste tao a Jerosalema zany mariky zany de ny fahafenon'ny fanahy masina io no marika mahan Jesosy Kristy atsika hoy ny Romanina 9:5 hoe raha misy kosa tsy manana ny fanahan'ny Kristy de tsy azy izy. Romanina 5:5 de miresaka ny fahafenon'ny fanahy masina. Io fahafenon'ny fanahy masina io no miasa eo amin'ny fiainatsika. Io no Andriamanitra mitondra atsika. Te hitaridalana sy te hameno atsika amin'ny fotoana rehetra satria te hanomba amin'ny fiainatsika tahaka ny reny akoho amin'ny zanany izy. Hoy Jesosy ao amin'ny Matteo 7:7 hoe impiry aho tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo. Teny nataon'i Jesosy io ho an'ny Israely noho izy ireo tsy nandray ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy teo aminy. Tsy nandray izy fa namono azy teo amin'ny hazo fijaliana. De rehefa tsy nandray ny Jiosy de nitodika taty amintsika jentilisa izy. Hoy ny Jaona 1:1-2 hoe tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Tompontsoa lehibe ho antsika zany satria izay rehetra nandray azy hoy ny 2:20 de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Te hanomba ny fiainatsika tahaka ny tiany atao tamin'ny Jiosy izy. Ny fanontaniana mipetraka de ny hoe andray an'izany tompontsoa zany ve tsika? Anjaratsika foana ny safidy satria ny Hebreo 4:7 de manao hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Mbola ho resahantsika amin'ny manaraka ny momba ny fanahy masina io sy ny fomba andraisana azy ary ny planin'Andriamanitra amin'ny planin'ny famonjenan'ny olona satria ao anatin'ny planin'izany famonjeny zany ny fandraisana an'io fanahy masina io. Mbola ho resahantsika zany amin'ny fandaharana manaraka fa arao foana ity fandaharana ity fa zava-dehibe ho an'ny mandrakizay ianao. Tapitra sady ny fandaharantsika ny amin'ny androany aloha. Mbola betsaka de betsaka ny tiana holazaina fa amin'ny famantarana manaraka tsika de mbola ilaza famantarana lehibe anankiray indray amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fa arao foana ny fandaharana. Aza vela isy anakana anao ary tsy ahen'ny toy ny fandaharana. Mametraka ny veloma mandram-piona indray amin'ny manaraka indray veloma tompoko.